Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. c'est drôle, hier on s'ennuyait, Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on crâne un peu. T'as toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait bien que tôt ou tard, Demain peut-être, ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. de ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins dormez en paix. Une simple histoire de la nôtre, Et de celles qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laissez ici nos souvenirs. on va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, La patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. on s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Moi c'est Dieu qui quelquefois se passe un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Protégez votre voiture contre les vols. Qui quelquefois se passe un peu trop bien.
Bien, merci, quoi. Et si vous pouviez regarder tout cela sans être interrompu? Miarahaba antsika rehetra amin'izao andro fetin'ny mpifankatia zao ary mirasoa antsika rehetra koa ny amin'ny fifankatiavana sy ny fifanambinana ary ny fifampitondram-bavaka amin'izay zavatra atao. Mazava ho azy fa ho hiran'ny fotoanan'ny fifankatiavana androany dia dikan'izany ny hira izay mandeha rehetra eto dia natolotra ho an'ny mpifankatia mba hifankatia kokoa sy hitombo fifankatiavana amin'ny zavatra atao. Ny tenako manokana moa dia tsy afenina aminareo fa eto aho zao eto amin'ny fasonareo eto dia nanao metimety satria raha tiana ny olona iarahana sy fampiresahana dia hajaina amin'ny endrika tsara sy soa izy ka izao zany mba endrika tiako omena anareo androany mba manao metimety mba hitiavanareo na tsy hitiavanareo ao ny dromotra ao ny faly fa dia manolotra fitiavana aloha amin'ny vady aman-janako raha mba ora tokony iarahana amin'ny sakafo amin'ny vady aman-janako zao satria amin'ny andro fetin'ny mpifankatia zao dia eto alohanareo eto ka dia ity hira ho atolotra amin'ny vadiko dia mbola izy koa anankiray rehefa avy eo ho atolotra azy mba ho ary satria ity hira ity no famatoranay tany Majanga tamin'izany andro. Ho anareo izay mahatsiaro dia mahatsiaro an'ity hira ity hoe efa 3 arivo mahery zay teo amin'ny plazy tamin'izay andro izay ary rehefa nandeha ny ouverture dia nanodidina anay mivady nisy olona maromaro efa presque amin'ny arivony nanodidina anay fa tsy nipetraka dia tao ny mitana flambeau tao ny projecteur nanazava amin'ny plazy eritrereto hoe amin'iny hariva sy mampisambina Majanga eny amin'ny plazin'ny Zamo Hotel iny dia noho ny hira dia eritrereto hoe inona ny tao anatin'ny sainay tamin'izay ora izay. Ndao ary Wajizai itwitaka kinao ifakati mandakizai iarakana bababuna waratani diawanati kwao habibadinai irerumasinao
Bila kuno nanganzitino Natingvul natananagano Navila kutunistiti Halloween nangan Sesitrapuno Fazin tindika wezaifol Tindika tiftiala na vilivi Bahezo kunyagat fono maza Nifanoyin kara tenamba Fangazak safiri pitala Nanohi mitako Nabila kuno nanganzitino Natingvul natananagano Navila kutunistiti Halloween nangan Sesitrapuno Fazin tindika wezaifol Tindika tiftiala na vilivi Bahezo kunyagat fono maza Nifanoyin kara tenamba Fangazak safiri pitala Nanohi mitako Laftiaf kuno natoneza nange Raja bingera Laftiaf kuno natoneza nahashnia Laftiaf kusina noiti alamalako Batiak safiri diabanat fono marini kwa Ityabanga anya nuza Miseditin tizakenifo Zafnya la laptenkila Nasinda maftidini Zafnya la anakano Zafnangat kakane Zafnangir kanoha malize Fambahez kunangat fono maza Nifanoyin karatinamba Fangazak safiri pitala Nanohi Laftiaf kuno natoneza nange Raja bingera Laftiaf kuno natoneza nahashnia Laftiaf kusina noiti alamalako Batiak safiri diabanat fono marini kwa Ityabanga anya nuza Disponida como tika matazaza teno Abibi Tiana tasam tato forse Atako fitiaga kunu wabzi Fitiaga kunu wabzi Fitiaga kunu wabzi Laftiaf kuno natoneza nange Raja bingera
Eny ara, anomboko tsika. Ny fandararantsika aloha dia tsy afenina fa mafanafana ihany satria maro ny vaovao mafanafana avy any Madagasikara. Maro koa ny fanadihadiana mafanafana izay hitantsika sy tonga teto ambanin'ny masontsika ary nampahafantarina antsika amin'ny alalan'ireo antsoina hoe lanceur d'alerte izay miara-miasa amintsika any Madagasikara. Hazavaiko eto fa ny lanceur d'alerte, ny antsoina hoe lanceur d'alerte dia olona miasa any amin'ny toerana izay misy ny zavatra hoe tsy mety ary mihoatra sy tsy manaraka ny lalàna ka mila ampahafantarina ny vahoaka, mila ampahafantarina ny fiarahamonina mba ho vakiana batsilana. Dikan'izany ny lanceur d'alerte zany dia matetika miasa amin'ireny tribunal, miasa amin'ny douane, miasa amin'ny port, miasa amin'ny aéroport, miasa amin'ny fitsarana, eny miasa amin'ny polisy, miasa amin'ny zandary. Raha ny zavatra henontsika zao ny amin'ny zandary dia ny zavatra be dia be ataon'ny gaz général bomba sy ny karazany dia tena zava-doza ary tsy afenina fa mety ho potika tanteraka ny esprit mahazandary ny zandary. Raha ohatra tsika zao ny hoe any amin'ny zandary zany misy lanceur d'alerte ary isaoran'Andriamanitra amin'ny fahasahian-jareo, any amin'ny fitsarana, any amin'ny ministère-ny finance, any amin'ny engagement amin'ny dépense publique, any amin'ny trésor sy ny karazan'ireny, dia misy lanceur d'alerte daholo miasa ho an'ny firenena satria tsy mahataty ilay zavatra mitranga sy ilay baranahany sy ilay halatra atao amin'ny firenena. Azonareo an-tsaina ve fa fakturan'ny olona iray mandalo amin'ny trésor tsy miandry an'ilay hoe iray volana na roa volana fa à l'instant où même la présentation de la facture dia efa payé ary raha sanatria taraiky ny atale généraly ny trésor dia miantso amin'ny telefônina avy amin'ny behoririka hoe menimenina ny PDG fa aiza ihany no ilay facture mbola tsy voaloha. Dia nga directeur-ny trésor mihitsy miantso amin'ny PDG rehefa avy eo ity ny copie na ny ordre de virement lasa any amin'ny banque centrale na efa exécuten'ny trésor fa aza matahotra anao monsieur le PDG. Ohatran'izany ny fandehan-draharaha ao Madagasikara, tsy mahataty an'izany intsony ilay olona satria tsy anankiray ihany no société miara-miasa amin'ny fanjakana fa manjatona. Ao ireo olona tena marary ary tena mitomany, mahantra tapoka satria etsy andanin'izany koa ny ADG koa dia tsy manaiky koa raha tsy mahazo 10% ao anatin'ny fandehan-draharaha ary ny tena loza dia efa mandeha appel d'offre dia par appel d'offre no mba ahazahoan'ny olona zany efa amin'ilay tsy taitain'ilay marché zany. Toy le marché 200 millions FMG, 300 millions FMG, ireny manko tsy m'intéressé nga PDG ireny. Fa m'intéressé nga PDG ohatra zao ny fividianana ny fanaovana fourniture ny test fanaovana Covid, ny fourniture amin'ny fanafody anaovana amin'ny Covid, ny vola ampiasaina amin'ny Covid sy ny karazana ohatran'izany, tsisy appel d'offre toko na ny ariary ary. Ya, zao ny fandaharantsika androany dia ka isaorana manokana zany ireto lanceur d'alerte amin'ny zavatra ohatran'izany. Tsinona aloha ho antsika mpifankatia rehetra, ronono sy jus d'orange ity tokoko. Dikan'izany zany fantatrareo fa tsy hisotro aho rehefa avy eo satria raha asiana divay io
na zavatra ohatran'izany tonga dia mitorona ary mety akarary kibo, mety tonga dia diare isa-minitra. Izay ny amin'iny. Izao aby no programantsika androany. Ny votoatin-kevitra zany ny tena lehibe indrindra dia ny resaka révélation Rolly dossier zany. Amoaka an'izay fantatro aho ary amoaka ny investigation izay vitako tao anatin'izay. Ary anazava ny sainareo koa hoe ahoana moa zany ny tena situation ary inona ny tena zavatra mitranga sy ny karazana. Raha izay any amin'ny fahatelo tsika manao an'izay voalohany ao amin'ny tatasika tsika manao an'ilay salut les amoureux dia ao amin'ny fahatelo tsika, ao amin'ny faharoa tsika hiresaka momba ny beau bleu. Les beau bleu zany na hoe beau manga zany. Ka anomboka ny tatasika tsika amin'ny salut les amoureux. Tokony ho fantatritsika rehetra, tokony ho fantatritsika manakavy la gaffe Brandon tsy fiteny tokony ny hoe blanchissement d'argent fa blanchiment d'argent ny fiteny. Ary nous sommes déjà nombreux à avoir bénéficié de ceci, je vous assure, ça marche vraiment. Nous sommes déjà à avoir bénéficié, je vous assure vraiment, et il est véridique et honnête, le principe est simple. Facile, en quelques minutes, vous avez votre argent, le contrat commence à partir de... c'est de n'importe quoi. Moi, je vais vous bloquer la gaffe Brandon parce que déjà, je ne vous connais pas et je ne fais pas de blanchiment d'argent. D'accord. Même pour dire blanchiment d'argent, la tienne, là. Bon, bonjour Cynthia. Salut les amoureux. Les amoureux teninketo dia tsy le mahazatra anareo satria azoko tsary an-tsaina mihitsy fa hoe manateny nareo na miandry nareo mieritreritra hoe iaravantsika zany Monsieur Fleury sy ny karazany. Fa les amoureux teneninketo dia les amoureux ao amin'ny fitondrana. Ohatra zany Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Force est de reconnaître fa tena mifankatia izy mitrany ary anisan'ny mpifankatia azo deraina mihitsy satria raha mandeha ny tsao à gauche sy à droite hoe miady ny Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina dia zah efa miteny ny olona foana hoe ianareo mba mino-resaka satria be loatra ny intérêt mampifamatotra an'izy roa lahy ary ny enjeu tsy mba hoe 100 millions de dollars fa quelques centaines de millions de dollars. Ka dia miarabana azy mirahalahy zany mpifankatia modely ary mirary anazy ho lasa lavitra ao anatin'izany fifankatiavana zany mba ho fifankatiavana hoe tena ao anatin'ny tena fifanajana ary indrindra misy ny fidélité, fidèle au sens hoe tsy mamadika zany sy ny karazana. Satria raha ohatra hoe ny fijerena ny fivoaran'ny fifankatiavana izy mirahalahy. Samihafa manko ny hoe mijery ny fivoaran'ny fitiavana izy roa lahy. Ils ne sont pas amoureux pour le sexe. Ça, je précise bien. Tiens, les resaka. Mais ils s'apprécient. C'est les zavatra teneninketo. Ka izao raha jerena no fivoarana io fifankatiavana izy mirahalahy io dia mifarana amin'ny conclusion anankiray hoe noho fitiavany Andry Rajoelina ny Mamy Ravatomanga nanapitehana amin'ny Madagasikara aloha voalohany. Noho fitiavany Andry Rajoelina ny Mamy Ravatomanga no andehanany any amin'ny varotsy ny fody ary ampatonga azy tsy ho filoham-pirenena intsony. Iry voalohany no raisitsika hoe ny fitiavany Andry Rajoelina non, le faharoa
le voalohany ny fitiavany andro radiolona any mamy Ravatomanga ny sakrifiena amin'ny Malagasy sy Madagasikara. Tena marina zany. Efa niteny teto hoe zany mamy Ravatomanga zany fianakaviana akaiky ao anatin'ny fianakaviana. Donc nisy fotoana zany ny fampiresahana ary nisy fotoana ny fampidiniana. Tadidiko ny teny mamy Ravatomanga hoe ireo olona akaikaiky ny Hery Rajaonary Mampianadolo rehefa tonga amin'ny fitondrana ataoko mivoaka zanty ireo. Teniny Ngia Ravatomanga zao. Ataoko mivoaka zanty ireo. Dia rehefa nanontaniana izy hoe izy aby, dia voalohany amin'izany tonga dia première liste tery ambony tery Rambola Rajaona. Dia izy koa lesy Roly Mercia. Dia avy eo izy rehefa miteny dia reo lozy izy no tena cible reo. Tsy ireo ihany nefa ny lasa lasivatra amin'izao fotoana izao fa betsaka no mivoaka zanty. Mivoaka zanty ny vahoaka malagasy, lafo ny vidin'ny fiainana, lafo ny vidin'ny vary, lafo ny vidin'ny siramamy, lafo ny vidin'ny labozia, lafo ny vidin'ny délestage, satria ny délestage toko mbola pehena ihany koa na dia aza maty ny jiro nefa ny facture mitovy amin'ny jiro mirehatra isam-bolana. Miakatra isan'andro ny vidin'ny kilowattheure, miakatra isan'andro ny vidin'ny kilolitra amin'ny rano, miakatra isan'andro ny vidin'ny mofo gasy sy ny ramanonaka sy ny menakely ary ny mofo dipaina, ny lafarinina koa anatin'izany, miakatra ny vidin'ny lasanty sy ny gazoil, miakatra isan'andro ny vidin'ny Madame Claudine koa, ny vidin'ny fanafody, ny hospitalisation. Nisy imam zao évacué avy any Tamatave, mba azonao eritreretina avy hoe une grande ville comme Tamatave qui participe jusqu'à plus de 30% ny PIB malagasy, tsisy scanner, tsisy IRM. Dia rehefa misy urgence amin'izany dia tonga Antananarivo le olona alefan'ny urgence maty. Fa nisy imam tratran'izany tao Tamatave. Malahelo ary tena malahelo ny silamo ao Tamatave amintsika miteny izao. Satria ny andrareo moa vao maty tonga dia tsy maintsy asitrika, tsy azo tazomina ela. Dia izay no tsy ahafantarantsika sarababem-bahoaka azy. Ny évacuena avy any Tamatave hanao IRM na hanao scanner any Antananarivo, io imam io dia maty satria tsy fantatra tena nanjo azy rehefa avy nianjera izy. Hôpitaly manara-penitra misy ao Tamatave, hôpitaly manara-penitra misy any Dego, Mazanga. Tiliara koa angambany. Fa tsisy scanner ary tsisy IRM. Fa nakaiza ny vola? Efa mivadika 4-4, mivadika fitiavana. No fitiavany andro radiolona mamy Ravatomanga dia ny fiainan'ny malagasy ny sakrifie. Ratsy ny lalana. Raha fitarainan'ny olona Antananarivo izany amin'ny ratsy ny lalana, fitarainan'ny olona amin'ny fandanana amin'ny Tamatave amin'izao fotoana izao amin'ny ratsy ny lalana, tsisy tsonina ny entretien. Mazava ho azy, olona candidat à la présidentielle amin'ny 2023 nara-pitso midoboka ireo no ministry ny travaux publics. Manangam-bola izy, mitady moyen rehetra izy mba ahazahoany vola ahafahany miady ho candidat amin'ny rehefa miongana iraika laty. Normal be, sady mety amin'ny mihajo tsara ny hoe sady hitan'ny malagasy fa tsy mahavita n'iny Ngia Andry Rajoelina no izy en parallèle
mampidi-bola, potika ny imaziny Andry Rajoelina ka raha tsy misaina ilay malagasy dia miaraka amin'ny ajo. Salut les amoureux, averika any fa raha misy mpifankatia modely eto ambonin'ny tany dia tsisy ohatran'ny Andry Rajoelina sy Mambra Vatomanga. Avy amin'ny Ngara Vatomanga nampipatitaka amin'ny fitondrany Andry Rajoelina ary izay no anisan'ny nampitotona ny Ngara Andry Rajoelina satria nahoa fa manomboka tonga saina ny malagasy amin'izao fotoan'izao ary maromaro ny malagasy efa tezitra no ny ampimamba ataony Andriamatoa Mambra Vatomanga. Mazava ho azy filahatra sy sesisesy aoriana kely eny amin'ny fitsarana ny teneniko ny fitoriana Nga Mambra Vatomanga amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fanararaotana, amin'ny influence, abus de pouvoir, abus d'influence, abus divers rehetra ity hitandahatra eny amin'ny fitsarana ny malagasy hitoren'izany tovolahy zany. Inona ny dikan'izay? Hilahatra eny an-dalambe ihany koa ny malagasy tsy ho ela analan'izany Andry Rajoelina zany. Irréversible tompoko izay zavatra io. Irréversible izay ary izay zavatra io no zava-rehetra. Satria raha niny Andry Rajoelina era Vatomanga no nandeha teo aloha teo dia amin'izao fotoan'izao Mambra Vatomanga sy Andry Rajoelina mihitsy miara-zahody dia mbola dinihana ny amin'iny aoriana kely. Afatra izay. Salut les amoureux hoy aho. Eto dia hitodika amin'ny Nga raha Vatomanga mihitsy ary ataoko afatra mba tsy hisinony hoe ka ianao ne tsy niteny Mambra Vatomanga tena manasa tanana ny amin'izay. Satria ny antony dia izao. Androany zanak'i Roly Mercia no mijoro sy hitantsika eny amin'ny televizion fa mba ho zakan'ny vavonina ve ry Andry Rajoelina, ry Mambra Vatomanga. Raha rapitso ny zanakao ny te-hitaraina eny amin'ny sehatra amin'ny eny aman-jery nefa tsisy mandray, tsy afaky niteny akory fa mandany olona. Mba azonao an-tsaina ve fa misy filoham-pirenena tsisy tafiditra miasa ny zanany satria matahotra ny olona mandray ny zanany. Matahotra ny olona. Dia hany ka lasa chômeur de luxe ity zanaka filoham-pirenena ity. Zakanao ve raha ny taranakao ny tratran'izany? Ianao ve dia mieritreritra fa ireo fananana eritreretinao tazoninao ireo dia tsy ho sezisen'ny fanjakana ho avy tsy ho ela? Dia ianao ve dia mieritreritra fa hanana pouvoir akory ianao? Ianao ve dia mieritreritra fa nareo mpitsara anaovanao chantage isan'andro isan'andro ireo raha dia alaizy? Ho tononony eto manko ny anaran'izy ireo rehefa avy eo. Dia noho ny adalanao sy noho ny ditranao, noho ny kaprisinao, marina fa omenao Toyota, Prado, na ohatran'izany ireo mpitsara ireo tonga dia voanome dia nahazo. Tsy haiko izay efa tonga ny amin'ny Bertine nanao ahoana, amin'ny procureur général, parquet général zany, amin'ny procureur général. Tsy fantatro. Mieritreritra ve ianao fa tena alezy ireo olona ireo ary tena hoe mahafinaritra anazy no antsoinao amin'ny telefônina hoe tsy mivoaka io sao dia miadaladala eo Tena miala tsiny Andriamatoa Mambra Vatomanga. Mba jereo ihany le taranaka. Mba jereo ihany le taranaka. Marina fa azonao baikoina le zanakao amin'izao fotoan'izao juska mandeha manao aventure mitoritory olona any amin'ny fitsarana. Ahoana no avin'ireo ankizy ireo rapitso? Asa tia tena be rangahy. Tena tia tena be rangahy satria hoe tafita ve rangahy? Mba navita ve rangahy tao anatin'ny fianakavianareo zany ianao ny Baibla indrindra? Mba eritrereto sidin'ino no taranaka no avin'ny taranakao.
Satria za tena miteny anao mihitsy a ry zandry fa l'instant en défaillance ianao ary tadio fa vahoaka amin'ny andro anao a rehefa andrasan'ny vahoaka zany rangaty a tsy afapelo l'instant ianao défaillant de ta première défaillance ny taranaka ao ny jaly voalohany indrindra mety ho tafatsaoka ianao fa tadidio fa tsy ho sarotra ny sambotra anao any amin'ny toerana misy anao any na tadio fa efa miova izao tontolo izao amin'izao fotoana izao mba azonao an-tsaina moa ny amin'iny resaka Japon iny évasion iny zavatra mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany zany hoe n'autorisenina procureur américaine anankiray ny extradition an'ireto américaine anankiroa nanampy tamin'iny évasion iny. Tout est dans les négociations. Et moi, je vais te dire, ce ne sera pas difficile de te débusquer là où tu seras. Ça, je te le dis franchement et sincèrement. Ny sécurité anao dia ao Madagasikara ihany amin'ny resaka hoe fisamborana raha mbola ao i Andry Rajoelina fa à partir du moment i Andry Rajoelina tsy ao a Madagasikara intsony dia tsy maintsy mitsoaka koa ianao. Aiza ianao nitsoaka? Any Chine. Dia ianao ve dia mieritreritra fa tsy ho vita minégosier amin'ny Sinoa? Ianao ve dia atakalin'ny Sinoa amin'ny projet ngeda be zay mety ho siniavin'ny Sinoa amin'ny fitondram-panjakana ho avy eo? Aty a Frantsa, ianao ve dia eritreritra hoe ny intérêt amin'ny frantsay dia ho ariny aminao? Ianao tsy vazaha raha teo. Ka tsy sensibilité politique française akory ianao. Inona ny zavatra mba vitanao amin'ny frantsay? Tsy ny frantsay maromaro raha mimenasy anao à gauche à droite. Tapitapika hoe lasanao ny golfe du Rove. Dikany aho matoa miteny an'izany. Tapitapika hoe olona nanao letisia hatramin'izay vazaha. Tonga dia tsy afaka mi-exporter amina ponitra iny. Verrouillenao ny letisia. Tena miala tsiny ry zandry lahy. Tena mba avana ianao matoa tenenina an'izany. Fantako fa tsy zakanao izany zavatra teneniko izany. Fa izao mieritreritra amin'ireo taranaka ao. Tena miteny anao aho tsisy anona sentiment amin'ireo. Tahaka ny ianao tsy manana sentiment akory amin'ny zanaka roly iny. Ka androany aloha mbola hoe salut les amoureux dia manafatrafatra satria akaiky ny ora manko. Tsy fantatrao zany a? Akaiky ny ora. Avoay Roly, avoay Ramboly, avoay Beritra, avoay ny gadra politika leroa. Tena miteny anao an'izay. Satria fantatry ny malagasy fa ianao no mitazona an'izy ireo. Fantatry ny malagasy fa efa gêné Andry Rajoelina. Ary efa maro ny olona ny mpanolotra ny Andry Rajoelina miteny aminy hoe président noho i Mamy Ravatomanga ve nisakrifena an'ity Madagasikara ity sao dia mba tsy mety kosa. Ny tena mpiaradia aminao ao anatin'ny Mapara efa maromaro no mitaraina hoe tsy tafy ity revo ity. On n'est pas là pour se sacrifier. On va pas se sacrifier pour Mamy Ravatomanga. Non, efa maro ny tsy manaiky an'izany na ao anatin'ny Mapara ary. Ka rehefa tsy henonao ny teniko, tsy problème amiko anie. Non, c'est pas du tout un problème pour moi. Au contraire, ça m'arrange parce que amin'izay fotoana izay tsy afaka hiteny atsony ny fianakaviana hoe ka Fleury tsy niteny fa avadiky rangahy hoe avadiky comment il s'appelle aingo hoe fielonana. Ah, inona ny elonako anao?
mialatsiny ary haingo a. Tena j'ai pas du tout aucune envie de vivre dans le pétrin où vous vous trouvez actuellement. Mba azonao an-tsaina ve hoe sakafo hoanin'ny zanako ao ava izy? Ny akanjo haingonao isan'andro isan'andro, volamena, solomaso mipararetra amin'ity bika ngeda be. Inona ny elonako anao amin'izany? Mialatsiny ahy haingo a, tena mialatsiny aminao a. Raha hialina dia ohatra zao ohatran'ireny Barack Obama reny, bandro mahitsy tsara avy-jorony, tsisy kibo, tsisy ninona. Vadiny miainga tsara, avokaty international. Zany ny elonako. Ianao anie ry haingo sady tsisy baka mba vitanao. Zazavavy tokony ho lasa lavitra. Anambady jilamboto dia zao. Adala ve za miteny an'olona jereo le El Chapeau? Na jereo Pablo Escobar, ohatran'izany ny zavatra mitranga ao Madagasikara. Aiza ny efarany El Chapeau? Aiza ny efarany Pablo Escobar? Dia ampafiriny Pablo Escobar nareo mivady. Ampafiriny. Même pas tsy hanay paladian'ny intelligence an'ilay Pablo Escobar. Aiza izy nefa zao? Misy fetrany ny fanjakizakana ao anatin'ny maizina. Tena misy fetrany. Izay no nandraisako adidy direct. Miteny anareo mivady. Mipetra tsara. Mipetra tsara. Tadio ho aiza no avy ny ireto taranaka. Mampalahelo anie mijery an'ireny hoe zanak'ireo lia ireny. Tena mampalahelo ireny a. Firy ny fon'ny malagasy tsy tohana tamin'iny fihetsika nataony Katia Rajasony iny. Ho zakanareo ve? Tena mamy a. Ho zakanao ve rehefa vahoaka amina rivorivony, aman'alina ny tonga eo am-bavadinao eo am-bobao eo? Amin'izay fotoana izay ianao tsisy manavitra. Tsisy olona hanavitra anao. Efa nianatra tamiko izany ka fantarao. Efa nianatra tamiko izany. Voasoratra taminy hoe i Fleury, conseiller spécial ny Ratsiraka Didier, dia anisan'ny olona hodorana ny tranony. Efa nianatra tamiko izany tovolahy. Fantako tsara izany hoe reo ny vahoaka andoro ny tranoko. Fa moi j'étais là. Afaka nijoro teo a, ary afaka niaro sy niresaka tamin'ireo vahoaka ireo. Fa inga tsy afaka nijoro rangahy. Satria ny zavatra atao rangahy maro ny mampalahelo malagasy. Ny zavatra ho décision raisin-rangahy dia andeha hitsaoka rangahy. Satria rangahy manao ny tsy mety. Maro ny zavatra tsy mety atao rangahy. Tamin'izay andro izay dia ny DG ny FIP, ny commandant ny FIP no niaro aho. Hoe tsy marina kosa izany. Tsy marina izany ary izy tsy nanao propagandy ho an'ny Ratsiraka akory. Fefa teny Mahamasina, teny Analakely izy niaraka tamin'ny vahoaka. Ny mpanao gazety ireny moa niaro akoho. Tauri Salomon, tomboky lahy zany. Niaro hoe non, tsy marina izany, za mpanao gazety La Gazette, fa volombelona izany. Misy mpanao gazety hafa koa tamin'izay andro izay, ry Maurice Tsiavonana. Iza niaro an-drangah? Iza niaro an-drangah? Ny an-drangah hitapo-pirenena ny zavatra mitranga. Na ireo tafika eritreretin-drangah miaro an-drangah ireo raha ibahana ny avion, andehanan'rangah hitsoaka. Tady dio izay teniko izay. Dia mbola misy ny fotoana. Petra tsara. Reny Laurent Ratsiraka ireny, anisan'ny hoe tena girouette sensible. Ny Laurent Ratsiraka fantany tsara hoe lasa ry le rivotra. Dia efa miteny izy hoe misy fofona. Misy fofona. Miala tsiny ary Laurent Ratsiraka. Tamin'ny ianao nanatona ny Gaillard John Mapianina. Vous étiez du côté de Mame Ravatmanga et de André Rajel. Nuance kely zay. Fa amin'ity mitoraka ity ianao le tonga eo. Vous êtes du côté amin'ny hoe andeha aty le rivotra. Dia lasa ianao masamy teny hoe mifampidinia ianao ny miara-manonja. Atahotra amin'ny fiverenan-dravalomanana ianao io. Dia tonga ianao dia efa zao dia efa manamboatra
ny pasiporinao. Ianao koa aloha, koa ty hafany ianao. Tsy nisy io andro rajelo io raha tsy teo ianao. Aza miala-pahan'izany ianao. Anisan'ny acteurs principaux nahatongavany andro rajelo teo amin'ny fitondrana ianao 2009 sy ny 2019. Tsy afaka miala amin'izany ianao tovolahy. Satria nisy antony lehibe natao nalefa direct le fivoriana teny amin'ny CNI tadidin'ny malagasy ary voamarika ao anatin'ny sain'ny malagasy ny vavana avoakanao tamin'iny alina iny. Fantatry ny malagasy koa ny teneninao anohanana ny andro rajelo. Satria ny ianao par rapport amin'ny Ravalomanana dia izao adinonao hoe politika nataonao gadrain'ny Ravalomanana ianao dia vengeance amin'ny Ravalomanana nataonao. Izao nefa ianao tamin'ny fifidianana iny nafahanao niavana tamin'ny Ravalomanana. Aza adinonao fa ny tranon'ny José kely anisan'ny dorana tamin'ny andro niakaran'ny Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Alahelo ny vadin'ny José kely zany tompoko. Ary mbola iny izy. Fa navita nametraka ny alahelo izy mivady nandeha mifandray tanana tamin'ny Ravalomanana. Tsy nizaka amin'ny mafina ireny mpivady ireny ianao. Nanjary nandeha en exil izy mivady. Misaotra an'Andriamanitra tafita taolina ny zanany. Izy manam-pahaizana ny zanako José kely. Izy Rola Farafakely. Ary tena manam-pahaizana. Manahadray. Au moins, izay zavatra hoe tena isaorana an'Andriamanitra. Raha izaho zao any aoriana tsy mirary an'izany sanatria an'izany. Fa izany ny filoham-pirenena ohatra, tena sahako ny tena anareo. Misy anankiray tena manam-pahaizana zanako José kely, tsy mamenatra amin'ny makazy, l'un des ministres le plus jeune, ary raha mbola namako koa ary eo, dia ny zanako José kely no alaina, l'un des ministres le plus jeune qui a hérité son père. Izany rangaha tia ny héritage tsara indrindra Ravatomanana Roland Ratsiraka. Hoe ino ny zanakao mandova hoe le ministre le plus jeune. C'était le profil de José Kely à son époque. Et là, il a ses fils, ses garçons, qui sont en bonne voie vers la réussite irréversible. Nataoko hoe salut les amoureux. Fa rehefa ho avy le salut les amoureux zay hoe miaingany raha ohatra hoe tafasokatra tsara zany ny avion-nareo mitsamy amin'izay fotoana izay le malagasy salut les amoureux. Veloma zany. Ka ty salut les amoureux ataoko aminareo raha ty fanaovam-beloma izy ty en fait fa tsy hoe firariana soa na firariana ratsy ho anareo. Fanaovam-beloma hoe salut les amoureux. Ary non, c'est ny dikany hoe on s'est aimé comment se quitte. Zay io zavatra io. Tandremo dia mbola misy ny fotoana alao négocier. Respecteo ny engagement niraisina. Ok? Mba omeo sens ihany ny olona. Zay koa manome sens anao. Menay sens ianao. Izaho moa tsy mandraraha an'izay andro rajelo fa ny tsy fisian'ny sainy no ahafaty azy. Non.
nangiki. Pamia Davi anawanya Samisi Rama Atereniza pamisi Katimai tunangiki. Ukufiri Sadi Mara Mandini Kingi Lava Nai Fatima Cuba Pitava Quano you baby yeah. Now that to tell me on me Pitava Quano Mapi Ma Niangavi Mi Alamba Umeu Sinta viva, papito ndenya ngarapa, afali pipa na wine, samizali toda night, salengi lati kasi apamanute. Afali pipa na wine, samizali toda night, salengi lati kasi apamanute. Ukufiri, Sadi Mara, Mandini Kingi, Lava Night, Fatima Cuba, Pitava, Quano, you baby, yeah. Now that to tell me on me, Pitava, Quano, Mapi Ma, me and Gavi, me, Alamba, Umeu, Rasenda missing Pisarane Nadi viu fazer miambi Niangavi meu Il faut reconnaître qu'elle est vraiment sublime sur cette chanson. Bravo Black Nadia. Vous êtes vraiment sublime. Tikule yiru me chanson yutena tikule utiliser rehefa manam-potoana mandefa azy mifanaraka amin'ny temantsika dia mandefa an'ilay izy foana hiditra amin'ny mifandara antsika
ny vodikevitsika faharotsika momba ny reto rahalahy bobo 2. Rehefa miresaka zavatra ohatran'ny hoe bobo 2 zany manko dia matetika hoe bomanga zany dia hoe péjoratif zany. Ary tena mampalahelo satria ny matetika zany ny karazan'olona tsy mba hoe mivoyage, hoe mivoaka amin'ny firenena zany a, mivoaka amin'ny Madagasikara zany no manao teotralika ohatr'izany. Ary ao ihany koa nefa ny karazan'olona hoe tena efa taranaka mpanavakavaka mihitsy a, dia manavakavaka hatramin'ny farany. Raha mivoaka kely ianao eo Afrique du Sud dia vao mipetraka eo Ortambo ny avion dia tonga dia olona mainty be daholo hitanao manodidina anao. Amin'ny malagasy ny tena moa dia gagagaga ihany amin'ny voalohany hoe tsy ampy 4 kilometatra akory nahoana Madagasikara, misy fotsy, misy mainty, misy metisy, misy sinoa sy ny karazany. Ka zaho rehefa miresaka amin'ireto teratany sud-afrikanina ianao, indrindra amin'izao fotoana izao, ny tenako dia mahatsapa aho fa tsy avy amin'ny hoe fihodirana na hoe texturana volo na nanana toe-tsaina azo andrianina. Marina ny tenin'ny Andrianjaka, ny mpanjaka Andrianjaka, zanaky Ralambo amin'ny Ratsitowiny zany. Hoy Andrianjaka hoe tsy ny fihodiran'ny volokoditra ozy na ny fihodiran'ny volo no mahandrina na hoe mampanjaka fa ny toe-tsaina ozy. Ny toe-tsaina ozy. Hoy le ray aman-dreniko nanangana any Majanga. Tsy ny mahabôgôsy anao ozy izy, tsy io kravatinao io na io arenanao io no anajan'ny olona anao, fa ny betro ny teo-tsainao. Inona no anaty lohanao io? Ny betronao ozy no anajan'ny olona anao. Jereo tsara ozy izy dada. Zaho raha mandeha mivory ozy indraindray tsy entiko akory ny tômôbiliko. Mandeha vinty zaho ozy izy. Nefa rehefa tonga any aho mivory amin'ny Mahazomanga, amin'ny Mahasojabe aho dia tena hajaina aho. Hajaina amin'izay rambo izay ozy izy. Ka raha tianareo ozy ny haharitra dia manaja ny hafa fa ho hitanao fa ho hajain'ny olona koa ianao. Zay no mahatonga anahy foana tompoko eto no manao anareo hoe tompoko ary tena tsy tiako ary alako ny olona vao mifampiresaka amiko izy. J'ai même pas joué au billes avec la personne. Tonga dia avy avany izy dia mitutoyer anao. Fantatro fa tsy izaho loatra ny olako amin'izay. Fa raha ifandray amin'ireny olona ireny aho ka raha lasa solon-tenako ireny olona ireny any ambadika any, azafady dia tonga dia mitutoyer olona, izaho no afa-baraka amin'izay fotoana izay. Ilaina ny mifanaja na raha kamo aza. Quitte à se vouvoyer éternellement, il n'y a pas de souci. Inona ny zavatra manjo ny bobo bleu dia ny fanavakavahana, fanilikiliana, fanintsitrindrina, ohatran'izay. Tsara ihany ny mampatsiahy ny tantara arak'izay tenin'ny Andrianjaka izay hoe tsy ny fihodirana ny tava na ny volo no mahandevo sy ny hoe mahandrina fa ny zavatra ao anatin'ny lohanao. Aza adino tompoko fa tao anatin'ny tantaran'ny fahampanjaka
dia nahazo palais. Ary anisan'ny olona atokisan'ny mpanjaka ny mainty enireny. Ry reto firy voninahitra izay nielonany nga prime ministre tamin'izany andro. Ren'ilay Arivony ka saika rehefa maty dia hoe ataovy tahaka ny mandevona alika amin'ny mandevona an'io. Adiniko moa le anarany le 17 voninahitra mitovy amin'ilay Arivony, fa ho anareo izay matadidy dia mba sorato eto raha misy mihaino ao. Azonao? Ka tiako apatsehivana zany mba hiverenan'le fierté an'le beau bleu. Tsy misy olona tafiditra ho andapa rehefa sakanan'ny mpanolontsaina na mpikarakakaiky ny mpanjaka ao an-tokantranony dia ny beau bleu sy ny karazana zany. Ka na iza n'izy ary zay no nahatonga an'ireto le ova tezitra nampivadika ny zavatra ka nialina an'ireto mainty enireny na reto bomanga teo akaikin'ny mpanjaka ka namadihana an'ity zavatra rehetra maromaro ty. Nanana ny plasina izy azy tao anatin'ny fanjakan'Andriana ny mainty. Alao azavy zany. Tsy avy amin'ny Andriana mihitsy, na avy amin'ny hoe mpanjaka mihitsy n'aiza misy azy ivelana Antananarivo, na andeha Anaboto, na andeha Mingavinga ny miaramila hiaro azy. Satria tsy afenony ary tsara ho fantatritsika menakavy ihany koa fa sady lava no ranjanana matetika ary tena anisan'ny mpiady mahay tao amin'ny taranaka mainty enireny na ny beau bleu. Jereo ary mahavita miteny mivatambatana koa. Raingory, sotranao Bonamalilo, 12 voninahitra. Misy an'ilay anankiray koa Bonamalilo, sotra ny Bonamalilo mihitsy aloha za. Izy tena consultant rapide izy. Raingory dia misy anankiray koa Bonamalilo. Raingory le mipetraka tao Manjakaray. Dia le maty dia hoe alevitra taka amin'ny mandevona alika ozy rain'ilay Arivony. Mba tianareo tiako tenenina aminareo amin'izany hoe misy taranak'olona efa voataiza tamin'izany izy ary tsy vanimbany saina mandrapatonga n'izao tsika mijoro zao. Ka anika normal be raha ohatra tsisy bomanga ao anatin'ny fitondrana. Tsisy bomanga eny amin'ny palais de Yaveloa satria ahisaka tratran'ny ségrégation tacite izy ireo. Fa nanana ny naizy azy izany ohatra fotsiny hoe Raingory io. Efa saika hidepase ny voninahitra nananany rain'ilay Arivony Raingory. Ary tena halany rain'ilay Arivony Raingory. Satria tena fantany hoe vao tsy mahay dia ty rangahy ty no anolo eto. Ka izao, raha ohatra efa manomboka mandeha maka ny Garonne, raha ohatra ka manomboka mimenimeno ny Rosy, dia taddio fa i Rosy manana ny filiovana misy azy. Anisan'ny solontenan'ny beau bleu ao anatin'ny législative, pouvoir législatif zany, any amin'ny solombavam-bahoaka. Dia mizoe ny rôle amin'ny solombavam-bahoaka azy izy. Eny mpitaritafika beau bleu izy. Efa nazavaiko zany Bonamalilo, mpitaritafika beau bleu izy. Ka izao, matoa Rosy efa manomboka mimenimeno ohatran'ireny dia efa tsy zaka le izy. Za manokana moa dia efa nampiditra an'io resaka io
tany amin'ny nivoaka mihitsy ny gouvernemanta voalohany Andry Rajoelina dia navoaka hoe fanakaiza ny Bob Bleu nefa ny Bob Bleu sy Tuliara no nataoko tamin'ireny. Ny Bob Bleu sy Tuliara no nahatonga anareo teo amin'ny fitondrana io. Fa aiza ry zareo. Tsara ny mampilaza antsika rehetra ho antsika menakavy. Fa ny tenako ohatra dia mifandray amin'ny malagasy iray manontolo. Fantatra maro ny Bob Bleu manana doktora amin'izao tsika miteny izao. Maro ny taranaka Bob Bleu mianatra sy efa tafita any États-Unis. Tsara fantatritsika izany. Maro ny taranaka Bob Bleu manana maizy azy aty Frantsa aty. Maro ny taranaka olona avy any Tuliara sy avy any amin'ny faritra tafita aty Frantsa aty. Docteur, médecin, professeur. Izany hoe tena marary amin'ireo Bob Bleu ireo mihitsy ity fanavakavahana atao sy apetraka amin'ny malagasy isan'andro isakateteka ity. Marary amin'ny olona any amin'ny faritra mihitsy ny fanavakavahana anazy ireo. Ary tiako fantatritsika amin'ny rahalahy fianakaviana anabavy avy any amin'ny faritra fa na ao Antananarivo ary misy io fanavakavahana io. Misy io. Ary tena mijaly mihitsy amintsika miteny izao ny taranaka andriana, ny taranaka Bob Bleu satria hoe misaka fa izay ova izao ny eto amin'ny fitondrana. Ao Antananarivo io ny tena mafy tompoko ary tena tsara lazaiko aminareo zany. Fa io manko Rosy izao voadona, izaho moa zany tena mifelicité androso eto hoe tena efa matotra ianao rahalahy. Tsy haiko efa mety manana zafy kely ngamby arainy na hoe efa matsapy izy hoe efa tokony entina mifahendrena amin'izay ty zavatra ity fa tsy hoe entina mifanatisma fotsiny. Alao ahiteny satria hoe manana didy amin'ireto Bob Bleu miaraka amiko reto izay fiaviako ihany koa. Tsara tenenina. Hoe profy eny Ankatso ao amin'ny histoire ao feno. Manana doctorat, manana professorat. Major de promo izy anay Bob Bleu. Ozy feno gasy io. Marina zany e. Enay zao teny Ankatso dia nisy bandy avy Manakary zay brônina be zay tao amin'ny histoire. Na iza amin'ny bandy zany antany hoe Lalatina Pire iny. Lalatina ireny koa na izany tao am-pianarana. Raha mba 6e ny tena na 7e ry Lalatina ireny 4e ireny. Allez, bandy avy Manakary zay. Aïe, tsy laiko zay. Et tu te demandes, le gars il vient de Manakary, comment il fait? Français correct, inona correct daholo. Fa sauf le volon'le ribrona zany hoe tena iny zany tena personnalité an'le riny iny. Fa tsy iny akory ny anambaniana azy. Fa mahay izay bandy zay fa tsy tadidiko moa ny anarany. Raha mba tadidiny aho hoe ray classe taminy mba tiako mba prends contact avec moi mon ami. Ny ao mibetrinao no klasenanao fa tsy ny hoe ny volontavanao. Ianao ara makaty Frantsa aty gaga mihitsy amin'ny teny anglisy amiko le olona veriny fa soit américaine na anglisy ino izy teo keniana na ohatran'izany. Mais moi, je suis fier. Black is beautiful, black is power. Fa ny antsika le malagasy zany tena hoe ao anatin'le raisy olona afaka hoe manampy anao amin'ny fambolena, fiarovana amin'ny firenena, amin'ny tontolo sy ny karazany. Bob Bleu. Amin'izao fotoan'izao izy efa tena leo ry zalahy. Efa ahoana kosa izay navahany. Leo ny faritra rehetra hoe manavaka. Anisan'ny sorsa anankiray irodana ny fitondrana Andry Rajoelina koa io fanavakavahana io. Iza ny manambany côté ao ry Tanit Tebara. Ie, tena misy zany.
Misy olona manambany côté mihitsy ary za tena tsy d'accord amin'izany. Raha zay le tianao ambara dia marina ny ianao. Fa raha hoe zany lazainao manambany côté tena diso tanteraka ianao kizarany ndraiky. Nanangana sakalava ve rangahy dia zany hanao an'izany e. Mba misaina ianao raha ohatra ianao le raha zay no tianao lazaina fa raha olon-kafa mba hazavao aloha. Fa raha tsy izany dia voatery hanalanao ato anatin'ity structure ity zay. Misy le fanavakavahana zany matohy efa irosy mihitsy. Azadino fa irosy mapary. Ary azadino fa irosy anisan'ny tolona. Nametraka ny andro radiolona teo amin'ny fitondrana. Zao manko misy zavatra tsy fantatrareo ihany koa. Raha ohatra zay koa no tianareo fantatra. Izahay ambakin'ny rosy dia zaza miara-dehibe. Afaka mifanompy zay. Afaka mifanenjana zay. Eny afaka miady tontolo koa satria ny anay zay. Alohanay tonga dia miady mifandringina dia mazava ny zavatra rehefa avy eo. Dia izay mahatsapa-diso tonga dia miala tsiny. Dia mihavana mifankatia indray izay menakavy avy eo. Fa tsy manao fiatsaram-belatsia. Ohatran'ny ny any amin'ny clan hafa. Oui. Amin'ny faly ambazonao Tanita Bara ilay izy fa aleo hazava fa raha misy miady mifarotra eto dia izaho. Fa ianao ohatran'ny hitako hoe vao zao ianao no tonga amin'ity fandaharana ity. Rosy iny izao dia mifanopa mihitsy dia za miteny anareo hoe miala tsiny izy. Asa maniera. Za indray dia mahita hoe efa manomboka mihamatotra rosy. Mahatsapa hoe misy tsy mety atao amin'ity fanjakana ity. Zay manko nisy olona izay tena niteny. Zao président ozy a. Miala tsiny ozy izy a fa ny zavatra tsapako. Fa ny olona manaraka ny andro pozitifa kokoa noho ny olona manaraka andravalo. Taitra be hatramin'izay sady sorena kely. Pozitifa kokoa ahoana. Ny olona manaraka ny andro izy tena mahavita mahasamy teny publiquement hoe misy andro radiolona tsy mety ho zavatra ataonao io famboary. Publiquement. Fa tsisy olona ozy ka manaraka andravalo ka sahiteny ohatran'io ataonao io. Fa na dia efa sanatria raha misy maloto ny kiloton-dravalo ozy dia tsy ireo olona ireo mihitsy ny tena izany. Tena marina izay. Tena marina. Ny reto amin'ilay ravalo dia tena mahavita mihitsy hoe ravalo mandra-pahafatana efa revera. Azonao? Io rosy izao raha tsy nisy natao ireo Ratsiraka anie vao teo ara marina fa mamely azy tiako tonga saina izy hoe tokony mametraka fialan-tsiny ngeda be mihitsy izy amin'ny vahoaka. Fialan-tsiny ofisialy. Mifona mandoalika amin'ny malagasy mihitsy Roland Ratsiraka. Tena mifona ary tena mandoalika mihitsy hoe mifona tompoko fa tena diso aho. Fa fadisoana miopapana nametrahana an'izany hoe andro radiolona teo amin'ny fitondrana izany. Azo mifakam-panahy manko ny olona Roland. Hiteny hoe voadona ny saosin'ny Roland, zao Roland vao tonga saina. Azo menatra iny ny olona. Mifanaonareo politika manko, fanaonareo mpanao politika. Rehefa tratran'ny kritikinareo na hoe observation, tantaraina ny zavatra marina momba anareo dia tsy zakanareo. Dia ny olona miteny an'izany lasa fahavalonareo avy eo nefa tsy fantatrareo fa azonareo eksploatena tsara mihitsy. Exploitation izany dia zao mifona mandoalika mihitsy ianao amin'ny malagasy. Mifona ary tompoko, mivalo tompoko fa napitokizo anareo. Satria marina tena napitokizo ny malagasy tokoa ianao. Anisany tena hoe napitokizo ny malagasy ianao. Ary ianao dia anisan'ilay olona tsy mba hoe mahazaka tsy miteny fa tsy maintsy miteny ianao. Dia donc tadidin'ny olona daholo ny action sy ny dedadedaka nataonao miara-anio andro radiolona.
Ianao zao no niteny Andriamatoa Lauratsiraka hoe tsy nanan-kanina fanamboaran-dalana tamin'izany andro zany fanamboaran-dalana nataon'ga Ravalomanana. Io arosy efa miteny izy io hoe asory ny misalobokomana, asory ny mpanavakavaka. Fa za miteny anao, raha tsisy suitiny io dia ahita loza ianao Andriamatoa Rajoelina. Ahita loza ianao. Mety hisy amin'izay zany hoe tonga eny amin'ny faritra iva ianao dia voatoroky ny voatabia. Takany ianao tamin'ny Majanga tamin'izany andro voatoroky ny kiraro. Rehefa tonga tao Majanga ianao ny rivariva dia ny kabary teo amin'ny commune dia nisy olona nitoraka kapa anao. Lasa ianao nirifatra avy eo. Filohan'ny transition anao tamin'izany. Ka misy antony lehibe. Asory izay misalobokomana, asory izay mahatezitra ny vahoaka ao anatin'ny gouvernementanao. Fa saingy izao anie, ny tena olana ary tena problema rosy dia zao. Sokona mifankahita tay nareo. Miala tsiny amin'ny fitenenana toko. Sokona mifankahita tay satria ireo sy malala hoe inona ny sekrean'i Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana. Ireo olona ho asorin'ireo koa tsy tian'ny vahoaka anatin'ny fitondranao koa. Malala hoe inona ny sekrean'i Andry Rajoelina. Mifampitana ao anatina chantage zany nareo. Tratran'ny chantage mavesatra Andriamatoa Andry Rajoelina. Ça, comment vous allez vous en sortir? Mais pour nous, c'est déjà tout bénef que Ross commence à clamer, à émettre ses doléances, ou du moins les doléances de sa patrie, de son clan, les Beaux-Bleus. Ohatrany hoe efa tara ihany ianao Ross miteny an'izany satria efa niteny an'io zavatra io. Il faut au moins herintaona sy tapany maninitra fleurira Kotomalala. Asa angambany efa manomboka mafana koa ny pression, efa manomboka mamay-vai ny tanàna, dia efa manomboka elao pa fa tsy ho faty rehereto. Possible koa zany tsy maintsy manao fanadihadiana momba an'izany zay Rosy, azo mino tsiny fa ny rôlina aketo dia manazava ny sain'ny vahoaka ary manoro ny vahoaka hoe atsy ny lalana. Ny momba ny hoe fanamafisana ny troisième voie dia ianareo tompoko no tokony hanamafy an'izay fa aoriana kely maro non tsy crédible intsony zany ilay raha Marson zany feno gasy. Tsy crédible intsony, ka raha crédible izy tsy tokony diadany. Tsy crédible intsony zany. Fa bon, tsy maintsy mbola miresaka aminy alohan'ny ahafantarako hoe aiza ho aiza marina ny momba azy. Zay ny amin'iny andefa hira kely dia hiditra amin'ny votoatin-draharatsika. Mila jerena akaiky zany ireto Beaux-Bleus reto fa tsy tazanina fotsiny amin'izao. Amiko izao raha androany zao tsika mianakavy miteny hoe iny misy Beaux-Bleus atao premier ministre dia tena mety zany. Tena mety zany. Maro e. Za zao efa angambany 30 taona zao tsy miresaka tsy mahita an'izany hery velona Ramanantsoa zany. Fantatro ny kapasité an'izany raha zany zao ny premier ministre ny Andry Rajoelina, tena hitako hoe bravo. Bravo. Hoe hery velona Ramanantsoa. Mety zany. Aja resana. Mety zany. Metraka miaramila ihany koa mba hatongavana ialana amin'ny problème amin'ny volana Mai. Miaramila avy any amin'ny faritra. Mety ihany koa zany. Sarotra ny asana filoham-pirenena rehefa dondrina sy be intérêt arovana satria tsy afaka ny atoky olona. Dahora. Hivavaka tsika ary hitondram-bavaka ny zavatra ho teneniko eto satria tsy hafenona fa anisany indaisiko tolona ho anahy manokana ity resaka rôly raha mbola be rija ity. Dahora.
mampatinoina ny tondrahantsika ny resaka ary hiezaka mba hilaza ny marina ary ny marina ihany. Ravarto. Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai ti socio Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Tia Bitului Tuantanano Bifianaku Nyanjaunyait Rufani Rinau Ise Mamikyu Hitia Bitului Tuantanano Bifianaku Nyanjaunyait Rufani Rinau Ise Mamikyu Vui quando ni ai ti socio Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Rai surifu si bifiainaku Utuini fana Titaviluna Ruduficures Reuficiasa Tumpuan pita Quid matana Vui quando ni ai ti socio Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai ti socio Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Vui quando ni ai Vui quando ni ai cambia sawa Saotratsika rehetra ho anareo izay mitondram-bavaka amin'ny zavatra tenenintsika eto ary indrindraindrindra ny fametrahana ny zavatra ataontsika eo am-pelantanan'Andriamanitra.
Marina ny ray aman-dreny Karl Rabarson hoe ny andriana, ny olona manana andriana fiandrianana amin'ny fisainana dia masaha, mifona, apahibe-maso ary masaha manova fihetsika rehefa hita hoe tsy mety ary nandeha tany amin'ny lalana diso. Ary rehefa mifona dia tena mifona sincèrement ary tsy mamerina n'ilay adalàna intsony. Nisy rangahy izay manko mifona tao amin'ny Hilton izy. Teo aho tamin'izay andray ary niinvite eny aho. Fona mivahoaka malagasy aho izy. Fa rehefa nandeha hitako tamin'ny zavatra nataony tsy niova ilay rangahy. Ny atao hoe mifona dia tsy miverina amin'ilay adalàna nanaovana fifonana iny. Misy dikany matoa niataka ny olona mavesatra, ny olona manana maha-izy azy tao anatina hetsika anankiray. Tsy te hanonona anarana any amin'izay satria sao de lazain-dehilahy hoe ny anao dia dadanay foana no manana anao. Ka izay ilay izy marina ny azy. Afokanao ny haiko. Rehefa nandinika ao anatin'ny fiainana dia zavatra efatra ihany no ahafahana miteny hoe afokanao ny haiko. Ka ampiasao ao izy. Voalohany amin'izany Andriamanitra. Voalohany ery amin'ny tapony ery mihitsy izy Andriamanitra. Izy no voalohany satria izy no mitarika ny rehetra ao anatin'ny zavatra atao ary izy koa no mitsinjo miaro ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ary izy no manapaka hoe ato ny lalana hitondrako an'ity, ato ny mampety an'ity. Ka marina mihitsy ny tenin'ny Arakoto, Lejy Rakoto zavatoko ity aho mijoro eto an-tananao ny fiainako. Miandry aho ny ahita ny fiainana iseho amiko. Torak'izay koa za tompoko. Afoky anao ny haiko, ampiasao aho. Voalohany izany Andriamanitra. Faharoa ny zanaka. Ny ray amin'izao andron'ny fety izao manko. Ho antsika ray manokana, ho antsika reny manokana dia noho ny taranakitsika miasantsika mafy. Ary afoizantsika, ahafahantsika miteny mihitsy hoe hamonjy ny aitsika na hahafaty antsika raha dia ireo taranakitsika ireo miaro an'ireo, mamelona an'ireo, mitaiza an'ireo ara-panahy, ara-nofo, ara-pahaizana. Fahatelo, ny vady. Ny fiarovana ny vady, ny fikajiana ny vady. Miala ianao mamsoa, veloma mandram-peona. Ao. Fiarovana ny vady ary hajaina taky ny mianak'Andriamanitra. Tsisy izay tsy nahaditra ny olona. Fa za zao miteny anareo, misy fetra miditra. Ary hiditra io any amin'ny farany dia ianao ihany ny fitoerana io. Fa efatra hoy io efatra dia ny firenena. Afoky anao ny haiko ka ampiasao aho. Izay ny afatra amin'ny vahoaka malagasy alohan'ny hitenenako an'ity rôly ity. Afoky anao ny haiko ka ampiasao aho. Irao aho. Alefaso aty ny zavatra fantatrareo. Irao aho hitondra teny ho anareo. Irao aho hiaro anareo.
irao ampiasao hiteny ny zavatra tsy sahanareo tenenina, ampiasao hamoaka ny ampamoaka zay tsy sahanareo avoaka. Nity aho afoiky anao ny haiko ka ampiasao aho. D'accord? Zay ny amin'iny. Salama samba. Hiditra amin'ny raharaha relitsika. Zao ha? Tsara zavaina kely hoe. Raha vao sambotra fotsiny na hoe vao antso zany reo limersia zany efa nijoro sy miteny teto ngia fleurirako to malala. Izany ve ho iaho tamin'izany. Tsapako fa arefa niteneniko tamin'ny Ngaroli tamin'izany andro hoe après andram-bolana dia ianao ny sible. Fantany tsara moa zay ary nanaiky izy hoe tena zatoko ny sible. Nitandry tena mafy izy ary tena niezaka mihitsy ny fandray aman'olona satria fantany tsara fa tsy lamboto ny olona resahana, ny olona amely azy. Fantany tsara hoe de quoi ils sont capables ces gars-là. De tena nitandrina mafy zany ilay tovolahy. Na monsieur déplacé ary izy de tsy miteny amin'olona akory hoe lasa tsy na lasa roa fa mivady aman-dranany ihany no mahafantatra azy. Zavatra nefa ny tena tiany Roly ny mifandombera sy mifanakalo hevitra amin'ny akamany. Fa tsy nataony intsony izany satria rehefa tonga teo amin'ny fitondrana andray matoa androlatsery satria efa tena tsy maintsy nitandrina ny momba azy izy sy ny manodidina azy. Tsy nanakana nefa zany an'ireto Ratsoloha hisambotra an'i Roly ka namoronana nyity dossier rehetra ity. Tsara ary tsy mahafaty atoka ny mamerina eto ny zavatra rehetra manodidina an'izany atao hoe Roly izany. Fa alohan'ny tenenako an'izany aloha dia misaotra tanteraka an'i Roly aho. Misaotra tanteraka amin'ny fianakaviana rehetra satria misy ny lahatra zay tsy maintsy andaharan'Andriamanitra ny zavatra koa indraindray. Mety ho ratsy izy amin'ny fisehony amintsika nefa ho zavatsoa atsika menakavy, ho an'ny firenena, ho an'ny malagasy iray manontolo. Misaotra ny courage Roly. Quand on est dans un combat pareil, quand on a en face de soi des Djulambout, il faut qu'on le soit plus que eux, plus que ils le soient. Raha hiady amin'ny Djulambout ianao dia tsy maintsy Djulambout no izy tompoko. Zao isika tsy ilay Djulambout amin'ny anarany sy le hoe fitenenana azy, fa isika ilay miaramila sy tanana sy iraka ampiasain'Andriamanitra hanasoavana ny firenena. Ka noho izany ny vavaka ho an'ireto fahavalo-pirenena dia tsy maintsy ataontsika ihany koa. Maharary zany ary tena teneniko anao fa maharary
kanefany tsy maintsy atao mba ahafahan'Andriamanitra mitsinjo ny aditsika hoe mahafinaritra reto olona reto fa tsy atao amin'reto ny valifaty ny hipotra. Zao ny resaka rolia dia mihodinkodina amin'ny zavatra maro. Fa ny tsotra indrindra ary ny tsy lavitra indrindra no tantaraiko anareo dia izao. I rolia irery no malagasy minasa ny joro ary io izy mijoro indray izy menakavy milaza ny malagasy. Avahako anatin'izany ny tenako. Ampanetretena ny teneniko an'izany. Avahako anatin'izany ny tenako. Indray ilay fozaorana kely loty. Oka re José Cyril azo atao an'izany. Mebe le olona satria izy ataona fa fizaorana izy. I rolia irery dia io izy arahan'ny fianakaviana no samy joro. Maro no minisitra miara-miasa tamin'ny Andry Rajoelina no tsy miaraka aminy intsony amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany tsy minisitra izy tamin'izany fa irakiraka ary nianana aran-karena tamin'ny rahalahy satria mihinana amin'ny boîte de rose ao. Andriamatoa Narson na Coco Bezarkozy ny olona ny Tamatave. Azafady fa mangididy aly izy. Na Coco Bezarkozy ny olona ny Tamatave. Fa fetsolahy. Zara ny ary voaroaka tamin'ny hery rajonary mampianina dia lasa izy nitsaitsaika nanatina amin'ny mamy Ravatomanga dia navoaka ny daholo ny sekret. Dia tsy voatotoana mihitsy Coco Bezarko amin'izao fotoana izao na ny Arson nefa fantatritsika ny skandale momba ny hery Bosteri. Avy moa fotoana tsy maintsy iresahana an'izany. Fa i rolia merci arery no nasany joro hoe efa tsy mety kosa izao zavatra mitako izao. Voalohany aloha marina Maurice Tsiavonana fa efa tsy eo moa izy atao ahoana natsoan'Andriamanitra hody any aminy izy. Fa i rolia merci mijoro. Inona ny zavatra nataony? Rehefa nandesy ny voaka tsy nisy akory hoe olona avy amin'ny Ravalomanana tandremo. Ireo manko masasa raha resaka hoe avato ambadiky ny Facebook ato ny manompanompa hoe voatavo hoe zao fa rehefa tena tonga ny tokoa tsisy hitanao reo. Tsisy hitanao reo. Endao mba hijoro zany hitorany andra. Ohatrany tena manahirana aloha zany zavatra zany ahoana re nanaovana an'izany tsika ve tsy mahita association hafa ahafahana manao an'izao. Fa i rolia mijoro. Il s'est constitué comme témoin principal amin'ny resaka bien malaky aty a Frantsa. Nanao vavolombelona zany nga rolia aty amin'ny fitsarana frantsay. Tokony ho fantatritsika malagasy zany mamerina ihany. Fa zavatra mariako dininy eto. Raha sanatria aza moa efa miangavy ny fianakaviana mametrana ireo plainte de réserve. Raha sanatria misy manjohan'ny rolia any Ampigadrano ao Antamoro dia aza miala mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina. Mametrahanareo même courante fa ny essentiel tafapetraka le izy fa tsy hoe atao heritreritra fotsiny. Mametraha main courante na plainte naiza ametrahanareo azy au moins efa mipetraka eny. Fa manomboka amin'izao combat zao tena sahako miteny anareo. Vitan'ireo bandereo manajetaka ny rolia. Vitan'ireo. Mba hisian'ny fitohizan'ny zavatra ny herinany hoe zay efa nametraka an'ity. Aza manaiky mihitsy dia n'izao tonga dia apetrao. Hoe tsy miala amin'reto olona roa reto zay. Alaguerre comme à la guerre. Zay. Parenthèse est fermée. Du moins les parenthèses sont fermées. Zao nijoro izy ary betsaka
ny fahamarinana na ny révélation na vokany Roly Mercia. Tsy androany ny tenenako an'izany fa mbola ho avy ny fotoana. Misy ny procédure maromaro zany dia nieritseritra Ingara Vatomanga fa ho voasakan'ilay hoe rétractation. Tsara ho fantatritsika malagasy manko fa vao vita le rétractation dia efa tonga dia nitransmetena taty amin'ny justice française na aty amin'ny tribunal frantsay mba ahafahana anakanana an'le hoe misy bien malakina misy zavatra anenjehana ny zany tovolahy zany aty a Frantsa dia nalefy fitaratasy hoe rétractation. Ho an'ny olona tsy mahay moa ary ho an'ny olona tsy dia mahafantatra akory ny tena zavatra mitranga dia mamela ahy ilaza aminareo ary efa nilazaiko teto tamin'ny voalohany hoe nul est non avenu ny dossier en question. Dia za aloha tsy original ny tonga taty. Faharoa, ny fomba ny sotirena an'le rétractation dia tao anatin'ny harcèlement moral, physique, médical et santé. Ao anatina prison Roly no manoratra ary manao sonia an'le izy. Dikan'izany mahazo mandrivoa ny vato tsika malagasy nul est non avenu. Tsy considéré ny justice frantsay akory. Inona zany tiako tenenina? Tokony hisy olona 50 farafahakeliny ohatran'ny Roly mijoro. Aza matahotra mijoro intsony. Fa misaotran'ny Roly, misaotran'ny akamo, misaotran'ny Zanvé, ninona zavatra tenenina? Ity Zanvé ity Ndaosa ity mahavita manotsakotrana ary mampihorokoditra an'io fitondrana io. Anisan'ny tarika anareo asahiteny. Efa manomboka samy teninareo zao amin'izao fotoana izao fa hazandrasana an'ireny mpanao politika véreux reny, reny Girouette reny. Masahy ndao. Dia nijoro Roly. Natao ny fijoroan'ny vavolombelona ary efa nandeha ny aferan'ny Mamy Ravatomanga dia fantany hoe i Roly no adva ao anatin'ilay izy. Voasambotra Roly, gadrainy Roly. Marary Roly tompoko ary tena tsy salama. Tsisy fika, voatazona satria ny mpitsara véreux na véreuse no mitazona azy. Tsara ho fantatritsika mianakavy. Tsika zany dia miandry hoe inona no zavatra mety ho vitany ilay ramatoa procureur vao napetraka tamin'ny Zoma sy alakamisy iny. Ajaiko manokana ianao ramatoa Bertine fa ny anaranao tompoko mialatsiny tsy azoko lenao fa Bertine no ahafantaran'ny rehetra anao ary fantatry ny olona fa mahitsy ianao. Ramatoa mpitsara, fantatray fa raha toa ianao manipaka amin'ny jugement izay mety avoakan'ny juge dia tsy azo tanterahana ilay didy. Premier raha-mpamoaka eto tokony ho fantatry ny malagasy. Zaho tamin'izany andro nisy tolona tao Antananarivo. Teneniko tsara ngia Fédson Rakotandrenirina tamin'izay. Ialahy ho aza miaraka amin'ny tolona amin'io Lalatina. Tsy tadidiko akory moa ny anarany. Izy ity le tao amin'ny commune, le ao amin'ny commune izy zao. Fa io ramatoa io raha misy olona mpamadika dia io no voalohany. Tonga anatin'ny tolona ny lahy io dia tsy kilo ny zavatra ataony lahy
dia ny hariva izy mivory any Iavoloha na any amin'ny Edgara aho. Dia Edgara no mitantaran'ilay izy any amin'ny andro radiolina. Dia vita ilay. Fa nisy olona anankiray koa ary tsy napoziko any amin'ny farany voatonoiko. Io olona io koa nefa dia tsy voasambotra koa ary tsy voagadra mihitsy hatramin'izay. Tsy voasambotra ary tsy voagadra mihitsy hatramin'izay. Kanefa dia anisan'ny petsopetsona foana tao anatin'ny tolona. Fety sans rery ny voasambotra niaraka tamin'ny asa izay nisy 2 lahy zareo na 3 lahy. Fa nisy vehivavy tsy voasambotra. Vehivavy anankiroa. Fa rehefa nandeha ny resaka sy mifanady adiana rehetra, traingo razazavavy. Ho azy avy aminareo. Samby mahafantatra isika fa nahatonga ny Lôly ankoatran'ny hoe izy nijoro ho vavolombelona taty Frantsa, voasambotra sy tratran'ny vazancy politika io, dia ny Lôly nanohana ny Ravalomanana. Aza dino izay. Nanohana ny Ravalomanana ny Lôly. Donc, ny zavatra tokony atao zany dia il faut que Ravalomanana renvoie l'ascenseur. Na ny olona miaraka amin'ny Ravalomanana. Fa saingy indrisy tompoko. Indrisy. Aza vaiko ny hevitra. Mba fantatrareo ve? Tsy tokony hifleurir Kotomalala ny teny an'izany. Fa ny zavatra fanao an'izany eo anatin'ny politika dia hoe za tompoko alao tsy hiteny ary angina momba ny politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zaho miteny anareo teny anareo fa manao plan nareo, manao zavatra nareo ao anatin'io fanina analana ny andro eo fitondràna io. Fa misy infiltration. Misy infiltration. Mba fantatrareo ve fa tao anatin'ny fitsarana ny Lôly io dia misy rahavaviny olona io, magistraty, mitsara ny Lôly. Fantatritsika menakavy ve zany? Mba niteny an'izany ve olona io avec honnêteté hoe tena miala tsiny tompoko fa tsy afaka no juge parti fa hiataka kely aka vakansa fa ny ravaviko no anisan'ny voatondro hitsara ny Lôly. Tsisy nahino tsika. Za tsy miteny hoe izao na izao fa njaratsika menakavy no miapprécier sy mandinika hoe sao dia efa mba tsy miainga kosa zany revo zany e. Tsy voasambotra io nefa anisan'ny teny hoe namotaka tamin'izany androany. Ary tsy voasambotra koa io, ary tsy ho voasambotra. Ary mamotaka sy manompa manao provocation amintsika miteny izao. Mba efa henonareo ve mety ray anitra ny teny hoe magistrat vololona rahavaviny no mitsara ny Lôly. Dia navoaka ny vololona ve Lôly? Mba fantatritsika menakavy ve zany? Fantatritsika menakavy ve fa hianitra anisan'ny tolona mafy tamin'ny 2009 tamin'ny 2011-2012 voasambotra ve hianitra? Efa mba hianitra amin'ny persona ve ny tenentsika menakavy hoe rahavaviko tokony no mitsara ny Lôly, tokony hiala hipetraka aloha. Fa iny Lôly midoboka sosoa. Efa mba nanonona ve hianitra hoe tsy mety io ataonao io vololona. Ino ty ataonao vololona? Ny raharaham-pirenena toko tsy ananakavana. Araky ny teneniko teo hoe zany Mamira Vatomanga zany, avako zany, ary akaiky zany. Avy amin'ny haingo Rakotominiara. Raha mbola tonomboko eto koa ny anaran'ny ray aman-dreny mbola ho fantatrareo.
fa tsisy idiran'ilay aman-dreny ny afera efa zaza tsy azo teneniny reny. Na eny ve sika menakavy hoe vololona tsy mety io, tsisy naheno an'izany tsika, tsisy naheno an'izany na iray azy. Ko fantatritsika hoe misy zavatra tsy milamina ao. Ianao mitolona fotsiny ho nety atsenanaty atsenany efa namoaka tamin'izany andro hoe misy olona ary tsy izy irery a manam-bola foana midy gazoil ary manam-bola foana midy lasantsy. Efa fantatra zao foncièrement efa misy bizina tsy mandeha intsony. Iza ny favorisé ny 73 député tamin'ireny tompoko. Iza no nijoro sy niara-nijoro teo Analakely. Ty zavatra teneniko ty manko dia milaza hoe micrée fanasarahana indray lery zay tianareo miady varotra. Aferanareo zany zara koa raha tsy mety ny anareo e. Fa ny malagasy ny tsy tiako tafiditra ao anatin'ny piège. Hoe ireto olona jerena tafona etsy ambony ndretsy hoe ho modèle. Kay zavatra tsy mety ny ataony. Tsy mbola naheno an'izany tsika ny Andriamanitra hoe vololona vaky batsilana mpabemaso marina faravaviko ndry fa tsy mety ny ataondry. Tsy manana dossier roly. Le Félicien efa niteny hoe miforcena ampamoaka faharoa manko ny amin'izay rehefa avy eo. Tsy mbola naheno ianao mety raha ianitra ny teny hoe vololona ravaviko no ny tsara androly. Azo atokisana ve zany olona zany? Vao haingakingana ane tamin'ny raha nisy dia nisy tamin'ny 2018 nijoro ary nitsangana tery akaiky terina izy e. Tery Analakely miaraka tamin'ny député miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Izy mihitsy ny chef teo. À vous de croire ou ne pas croire. C'est à vous de vérifier, c'est elle qui dira hoe manana ravavy tokoa vololona ny anarany fa non tsy azoko ao amin'ny fitsaranao ary anisan'ny tsaran'olo. Any mpanao politika loatra manko miala bala. Eo ianao malagasy no tokony mailo. Ilaza izy zao hoe fanasarahana. Te créer implosion ao anatin'ny parti. Team Fleury Rakotomalaga. Mialatsiny atoko fa ny team efa mizara be dia be. Na ty andafy aty ara misy team France, misy team Frantsa. Ny voron'ny Fransa tsy miavity amin'ny Frantsa. Patitatitaka be dia be. Olona chefina parti ohatra zany ve nitondra amin'ny Madagasikara mampiavana amin'ny parti anazy tsy vitany. Misy olona andeha anatona an'le filoham-pirenena. An'le lion zay tonga dia nisakana an'le bandy anankiray zay. Tsy tonoko ny anarany satria akamo izy. Tonga dia tsy mahazo manatona. Satria le ray be sandry be koa. Misy zany tompoko. Zany mahatonga ny team mamory olona ty voatery miafina ao ambadiky ny RMDM satria tsy mahavita mamory olona mihoatra ny 10. Ary Fleury Rakotomalala tsy miaraka amin'ny RMDM. Alao azavo zany. Tsy miaraka amin'ny RMDM Frantsa na hoe diaspora Fleury Rakotomalala. Mandeha seul izy miaraka amin'ny akamo. Ho anareo zay mandiso ny zavatra mitranga par rapport amin'izany. Ampamoaka faharoa. Rehefa nandeha ny fitsarana tamin'ny voalohany menimenina be ny APG fa ahoana tsisy anaran'ny Lôlia ao anatin'ity. Tsy maintsy ampidirina ato anatin'ity fanady adin'ity ny anaran'ny Lôlia. Tena verina tany amin'ny suta ny ankety dia Ngia Félicien no nijoro natao vavolombelona hoe Lôlia no naniraka anay ary nanome volanay. Inona ny promesy azy Ngia Félicien?
promesy azon'nga Félicien de hoe avoaka ianao ary ianao rery no tsy migatra. Rehefa tonga ny verdicta ny latsaka avy any hoe mandady dépôt daholo nareo, mitabataba be nga Félicien ary marina ny tenin'ny Katia Rajasoni iny satria efa navoakako teto zay tamin'izany. Mila mihaino manko tsika rehefa miteny tamin'izany fotoana izany efa navoakako izany. Tabataba be nga Félicien tsy izao ny fanarahana. Gaga daholo ny olona rehetra hoe fa ahoana. Normalement za tsy midoboka hozy izy. Fa nisy naniraka miteny hoe Félicien, i Roly no naniraka anay. Taitra daholo ny olona. Dia nalahelo moa ny fianakaviana, nalahelo ny vadiny, dia lasa izy miconsoler ny vadiny, fianakaviana sy ny zanany. Fa efa voaka izay tantara izay. Zao rehefa nandeha ny fitsarana dia nangataka ny avocat an'i Roly Mercia miteny hoe ary marina ny tenin'ny Katia iny. Tsy aleo ve tompoko tenenina iza ny anaran'ilay député nanakarama an'ilay vavolombelona. Raha ny tokony tena izy zany, raha fitsarana madio sy mangatsakatsaka ohatry ny aty Frantsa sy ny any Afrique du Sud, dia teniny eo ihany dia tokony mivoaka Roly rehefa niteny le mpitsara hoe aza tenenina fa aloha andeha amin'izao. Nangataka amin'ny fianakaviana, nangataka amin'ny mpitsara miaro an'i Roly hoe miala tsiny aloha le tonga dia hoe Roly satria c'est quand même un monsieur, fa miala tsiny Roly zay no mahazatra amin'ny olona aminao, tena hifonako zokila. Nangataka amin'ny fianakaviana, nangataka ny avocat hoe alao tononona le député miteny an'ilay izy. Dia hoy le mpitsara fa tsy vololona indray aloha io mpitsara io fa aloha hazava fa mpitsara hafa. Tonga dia hoe avy alao andeha amin'izao fa aza tononona. Voasakana zany le fianakaviana tsy hanonona anaran'le député. Tena chose qui est rare dans les annales judiciaires. Parce que lasa azon'ny mpitsara non ny avocat miaro an'le client mihitsy no miconstitue vavolombelona. Fa ny mety fautiny ngambany hoe tsy nampidiry ny tany amin'ny procédure izy dia afaka namaly koa le adverse zany partie adverse. Tsy maintsy misy an'izay manko alohan'ny atongavana devant la barre. Fa naizanona zany tsy tokony izay no navalin'le mpitsara, fa tokony hoy le mpitsara hoe fa naninona ny tsy nampidirinareo tao anatin'ny échange de dossier zany. Fa teo no nahafantarana hoe le mpitsara efa nitongilana any amin'ny olona naniraka azy. Voahiraka zany io mpitsara. Normal be raha ny hariva confirmé ny fitazomana an'i Roly. Ampamoaka fahatelo, iza ny anaran'ilay député. Nisy nanatona nga Félicien rehefa miverina avy any amin'ny parquet ny dossier hoe tsisy anaran'i Roly ato, dia nisy manam-pahefana nanatona nga Félicien. Izy député io, député Lanto Rakotomanga tompoko. I député Lanto Rakotomanga tompoko. Averiko ary préciseko zany. I député io no naporisika an'i Roly, naporisika an'i Félicien hiteny hoe atao ve Roly no naniraka anay sy nanome vola. Io zavatra io nefa tsisy idiran'i Roly. Se rétracter i Félicien et que le tribunal n'a point considéré l'appel Matseko. Tsy niconsidéren'le roa. Mazava zany
tout simplement ny amoaka andreo lizanty ny voahany ao tany mora ny dikan'izay le hoe amoaka zanty zay manko tsy fantatra ny dikan'izay a lerilery ihany no malala an'izany ka mivoaka zanty zany reo lia conseiller ny fianakaviana mametrahana reo plainty ampamoaka fahadimy zao a voalohany indrindra ny mamaky an'ireo lia kotikokoty dia hivoaka kita raha zay so ny kiranina ozy ny vazaha dia ny soniaviny ny rétractation ahoana ny genèse ny rétractation iny voalohany indrindra efa samy malalintsika menakavo zao fa raha tsy rahonana ny ao ambadiky le rétractation sincère ve raha tsy rahonana nanao an'iny sa nanao pièzy an'le fianakaviana koa andao le voalohany raisiny hoe sincère izy ary zay ny irina tena mba te hanavitra andreo izy ary te hanavitra n'le alahelo n'le fianakaviana dia lasa izy naka initiative nanao an'io tsy nenono ny mamy ravatomanga izy satria izay manko ny lazainy ny fianakaviana zay ny zavatra mitranga hoe migiadra ihany le dadanay ary vao maika ary fitoriana ny andraza izay zany midika fa efa tsy toteny intsony raha tsy rahonana raha izay le schéma voalohany zay simulation voalohany zay l'ingratitude déjà là ary normal be raha ohatra misy tolona mitranga sy miseho aoriana kely ka ny ambadiky ny tolona indray raha tsy rahonana olon-dehibe izy ny s'engagé tamin'io zavatra io niresaka tamin'reto fianakaviana dia ohatran'ny hoe namadika an'le fianakaviana izy tsy mahafantatra na efa nialatsiny tamin'le fianakaviana izy na hoe ahoana na ahoana ny zavatra fantatra fotsiny zao dia zao hoe ilolona rasomaharo dia tena namana akaiky an'ireo lia ary tena pirahalahy mianala sy mianady ireny fa zao rehefa niantsy vonjy tamin'ileo la rasomaharo ny fianakaviana dia mifirany mialatsiny amin'le fitenenana tena mifirany leo la rasomaharo ary tsy fantany akory hoe giadra zany reo lia zany noho n'iny efa lasa salaka sy raviny 3 points de suspension miaraka amin'ny mamy ravatomanga izy salaka sy raviny miaraka amin'ny mamy ravatomanga ilola rasomaharo tokony ho fantatritsika zany tompony la gazety tompony TV plus koa dia efa salaka sy raviny miaraka amin'ny mamy ravatomanga adiniko moa ny anaran'le boahiny tompony TV plus iteneny teo fahamodiny tsy fantatra ary tsy fantany akory zany hoe rolia mijaly rolia migadra voatery zany rolia nanao siniany ity rétractation schéma faharoa simulation ity hono raha tsy rahonana zany nampanao siniany rolia an'io zavatra io nampanaiky anao ny rolia anao an'io zavatra io ka raha ohatra hoe piège dia eto nafahantsika miteny zany fingia tsy rahonana na antitra ara dia tsy vanombany toetraina machiavélika miandry zany tsika hoe aiza ho aiza ary roviana ny ahafahany raha tsy rahonana amin'ny s'interposé ao anatin'ity affaire ity satria tsy afenina fa raha tena manana lanja tokoa raha tsy rahonana eo anatrehan'ny Andry Rajoelina dia vitan-draha tsy rahonana miaro amin'ireo mpitsara zay tafiditra tanteraka ary tena tafaletika tanteraka
ao anatin'ny kolikoly. Vao maheno ianao hoe ny PG, ny PR dia nahazo 4x4 gratuit avy any amina orinasa anankiray. Toyota izy ireo. Gratuit, tonga dia any. Rasy jereko sao dia misy adino. Mazava ny tenin'ny Katia, raha Jason hoe manana dossier PDB momba an'ireo olona ny dadanay, izay no anisan'ny amatorana azy. Sakanana Iroly Mercia, tsy hivoaka ny figadrana, tsy hivoaka ny Madagasikara, satria raha vao tonga aty andafy aty Iroly Mercia, dia hijoro izy ho vavolombelona ary ho potika tanteraka ilay tovolahy. Tsy vitan'izany Bozara Nicolas na hiasa mandrakizay eo. Tsy vitan'izany. Hijoro vavolombelona ilay tovolahy ary ho sahirana le rangahy. Ka zao mamerina fisaorana amin'ny fianakaviana ho antsika rehetra izay mihaino. Mba tokony hisy olona 10 ohatran'ny Roly ianareo any am-pigadrana any. Tokony hisy olona 10 tahaka ny Fleury Rakotomalala isika aty ivelany aty ka mahasamy teny ary manadiady miainga avy amin'ny fanadihadiana fa tsy tora-po fotsiny. Satria tsy maintsy raha à partir du moment anao miresaka amin'itony zavatra itony ka misy tendance politika ianao dia mipetrahady amin'ny voalohany satria tsy ho crédible ny olona tianao ihany no tianao. Efa namerina tsy indray mandeha na indroa teto hoe tsy intéressé amina place politique izany ataoko. Tsy afaky no juge parti amin'ny zavatra ataoko. Rehefa tsy hainao ilay zavatra resahana Bozara Nicolas dia ajanony. Na firy conteneur raha naondranao ka rehefa saisie daholo ireo dia ahoana? Angavy ianao fa moramora ny lalàna eto ambony ny lalàna amin'izao tontolo izao amin'izao. Tsy moramora izany. Ka dia izay aloha ny vita androany. Mirary soa sy fahasoavana ho antsika rehetra. Ty misy zavatra tiako marihana kely fa tena manomboka manelingelina. Rehefa misy marina tsy maintsy avoakako eto indray andro any. Na mikasika na mpitandrina maromaro ary dia ho avoakako. Averiko. Rehefa misy marina mikasika na mpitandrina maromaro indray andro any, mpitandrina ho aho fa tsy mpirehetra dia ho avoakako eto. Ny rindrina manaritsofina tompoko ary tsy maintsy tonga aty amin'ny olona resahana ihany ny resakareo. Faut pas m'accuser à ce moment-là hoe efa naninona izany navoaka. Ny ahy aleoko rehefa zavatra tenenina dia aleoko mihitsy izany mamoaka azy eto dia samy mizaka ny vokany amin'izay fotoana izay. Satria raha zavatra diso ny tantarainao mombana olona, raha zavatra tsy mitombina ny tantarainao mombana olona, dia miala tsiny tompoko fa ho avy amin'ny angady sy ny arina
misaotra indrindra mandra-piona tompoko. Tapako nakaiza izy teo. Daoara. Cet amplificateur de Wi-Fi à 49 € a un énorme succès. Il peut vous offrir une connexion Wi-Fi très... Valala tiandre fasana Ireuluna ze usa E falasana Fa Izauzane E faila nuta pakebita Fanyandana wa Fa Anywane Mulanisi ya zua tenena Uluvasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakelmu Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakelmu Azafady anie nisy adinoko. Hitanareo matoa zany a iroly nasananao sonia niny retractation iny dia nisy ny fanarahana atao hoe avoaka izy. Fa izao zany ny profo ary tena aseho an'Andriamanitra amintsika hoe tsy azo atokisana ireo olona ireo. Ninina ary marina ny tenin'ny Ratsiraka Didier tamin'izany andro hoe ny zavatra tena problema koa izy ny tsy faniken'ny malagasy ny zavatra sy ny aviny. Sy ny aviny io izy fa tsy mena mivadika amin'io izy. Oui, truqué fa migaso ny fitsarana. Corrompu mihitsy ny tena marina. Naseho an'Andriamanitra mibaribary amintsika zany fa tsy azo atokisana. Na i Andry Rajoelina na Mamy Ravatomanga. Afaka misinterposer ny Andry Rajoelina amin'io fanarahana kosa io Mamy Ravatomanga hoe avoaka izy rehefa manao anisiny io fa hoana izy ny tsy avoaka. Afaka misinterposer ny Ratsirahonana fa izy telo mihitsy zany ny tsy azo atokisana. Azo ny Ratsirahonana atao mihitsy miteny hoe ahita problema amin'io nareo fa ialako nareo. Da tsy azo atokisana ary le rony zany. Vita Ratsirahonana miteny an'izany publiquement. Amin'izay fotoan'izay raha misy manjo an'ny Ratsirahonana koa dia fantatra hoe avaizany nanao azy. Sady nahazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy jamina kosa valala tiandrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa elano tapakebitra fanyandriana wa Nice,
Ia, raha Fiarivony Bertinaud zany ny anaran'le procureur général, ary Ravolony Manana Lalatiana ny anaran'le ramatoa, mila mitandrina raha vao izy miditra ao anaty tolona aty amin'ny atao hoe fanompahana na ny opposition. Saotra tompoko. Saotratsika rehetra, tohizo ny fety raha mbola azo tohizana efa amin'ny 4 zao, fa ny tenako dia hanao velomantsika mandram-peona samby tahin'Andriamanitra tompoko, ka dia très contente de vous écrire ce petit texte dans le groupe en prise de témoignage de tout ce que grand maître spirituel Tofa avait fait dans misy olona miditra tsy fantatra manao hoe inona fa bon, tonga dia ataoko tony manko matetika escroquerie tompoko fa dia miala tsiny. Veloma mandram-peonao.